Manolotra ny arahaba tompoko. Mafy indray ny tsiko ny varatra azy atao anatin'ny 3 andro ho avy. Vokatr'izay dia miandrandra orana malefaka ny morontsiraka tsy nanany nosy iray manontolo. Ny ilana tsy nanany afo voatany moa dia andrahoana na andrahoana mitsitokotoko, mety arahana herikerika manify ihany eny antsefatsefany eny. Andrivotra ihany koa ny maty amin'ny morontsiraka mifatotra varatra tsy nanana, atorak'izay ihany koa manamorona ny Sofiazy Boeny ary ny manakaiky ny Taolagnaro. Raha mahakasika ny maripana indray dia hisy fidinany miandalana ny maripana atao anatin'ny 3 andro manaraka ho an'ny fatry ny afo voatany sy ny morontsiraka atsinanana. Andao jerena amin'ny antseprianiara ny vinany toetry ny andro ho amin'ny rahampitso maraina. Andrahoana mety arahana orana malefaka ny aty amin'ny manodidina ny maro antsetra, torak'izay ihany koa ny Mahanoro, Marolambo, Vatovavy, Fitovinany, mety hipaka hatrany Farafangana. Ny ilana atsinanana ny afo voatany mihazo any Alaotra Mangoro, ny fatra atsinanana Analanjorofo, Sava ary ny ilana atsinanana ny fatra Sofia dia andrahoana na andrahoana mitsitokotoko. Ny fatra sisa rehetra moa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny aorian'ny Zavona aty amin'ny fatra atsimon'ny Nosy. Raha ny tolakandro kosa indray dia mitoy ihany aloha ny orana malefaka efa mahazatra any amin'ny fatra Analanjorofo, Sava, mety hitatra hatrany Antsiranana voalohany sy faharoa. Andrahoana mety arahana orana malefaka ihany koa ny aty amin'ny fatra Vatovavy, Fitovinany, atsimo atsinanana ary mety hipaka hatrany Taolagnaro. Ho an'ny fatra atsinanana Alaotra Mangoro ary fatra Sofia sy ny ilana atsinanana ny afo voatany moa dia andrahoana na andrahoana mitsitokotoko. Raha saika ho maina ny fatra sisa rehetra mety ho lalovandrahoana ihany ny Takarivo aty amin'ny morontsiraka mifatotra Melaky. Raha mahakasika ny maripana indray dia eo amin'ny 7 degré any Avakinankaratra, mety ho tafidina hatramin'ny 5 degré mihitsy aza moa izay indraindray any Afaratsio, Ambatolampy ary Antanifotsy. Eo amin'ny 9 na 20 degré kosa ny maripana ambony indrindra ho an'ny afo voatany. Tafiakatra 2 amin'ny 30 degré moa ny maripana ambony indrindra any amin'ny manodidina ny Mahajanga. Andao jerena indray raha ny vinany toetry ny andro amin'ny alatsinainy ho avy izao. Mafy ho teo ny tsiko ny varatra azy. Vokatr'izay ihany koa dia mandrivotra maina sady mangatsiaka ho antsika eto amin'ny afo voatany mihazo an'ny fatra avaratra. Ny morontsiraka atsinanana moa dia saika mitoetra eo foana ny orana malefaka raha toa ka andrahoana na andrahoana mitsitokotoko, mety arahana herikerika manify ihany indraindray ho an'ny ilana atsinanana ny afo voatany. Ny fatra sisa rehetra moa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Raha ny vinany maripana indray dia manodidina amin'ny 8 ka hatramin'ny 9 degré ho an'ny fatra anatiny, eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 2 amin'ny 30 degré kosa ho an'ny morontsiraky Madagasikara. Raha ny vinany toetry ny andro amin'ny talata ary dia mitoetra hatrany aloha ny orana malefaka any amin'ny manodidina ny Analanjorofo ho an'ny ilana atsinanana ny Sofia sy ny ilana atsinanana ny afo voatany mihazo amin'ny fatra atsinanana Vatovavy, Fitovinany ary atsimo atsinanana dia saika mandrahoana na mandrahoana mitsitokotoko, mety hisy ihany moa ny herikerika manify indrindrandrindra ny vao maraina. Ny fatra sisa rehetra dia saika ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Raha ny vinany maripana amin'ny talata no hamaranantsika azy dia eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 9 na 20 degré ho an'ny afo voatany, eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 4 amin'ny 20 degré kosa ho an'ny morontsiraka atsinanana ary 20 ka hatramin'ny 2 amin'ny 30 degré any amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara. Dia izay indray raha ny vinany toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro ho avy. Manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Izay vety amin'ny Meteo Madagasikara dia mirary sosahady ho an'ireo zandry sy zanaka hiatrika fanadinana BEPC amin'ny alatsinainy ho avy izao. Veloma tompoko.